Ataon'ny fibekonan'ny gendarmerie pirenena Ambanjavatra ny fanatsarana ny fitezana ireo zanaka ny sandary maty amperinasa tao anatin'ny 7 taona izay no nijeroan'ny fikambanana ary anirivo mamoano no miorina izany. Misy ny fampitaovana sy ny fanatsarana ny toeram-ponenan'ireo zazakamboty zanaka sandary maty amperinasa ary fantatra fa noraisin-dramatoa Voangy Rajaonarimampianina ihany koa ny fanamboarana ny fefy tamboho manodidina. Zazakamboty miisa 7 no tezaina ao amin'izao fotoana izao ary beazina mba olombanina ara-tsaina afaka hiatrika ny fiainana ho avy. Manomboka ihany koa ny fitezaina ara-batana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena izay sady fialamboly. Nisy ohatra ny lalao ara-panatanjahantena nionan'ireo zazakamboty ny gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena no toto-tsaina tany Ambatolampy nampian'ireo zanaka sandary tao atoerana. Taranja basketball sy football no ny faninanana. Nivoaka mpandresy ny ekipan'ny orphelinat ny polisy pirenena ary adiny ombalahy mpianakavy ny mahery tsy obiana, ny resy tsy akoraina. Ny tanjona ankoatry ny mahafialamboly dia ny fanamafisana ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana amin'ny samy mahajajakamboty. Hotohizana ny hetsika fampiraisana ireto centre rotota ireto toy izao. Nomena ny lokan'ny mpilalao mendrika indrindra Irandrenasolo Augustin Anthony avy eo amin'ny orphelinat ZP Arivonimamy ary ny zanaka sandary avy eo amin'ny kompania Ambatolampy kosa no nahazo ny fair play. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra izao lalao izao ny kamandon'ny vondrotoa-paritry ny gendarmerie Ambatolampy, ny lehiben'ny komisaria Ambatolampy, notron'ireo manam-boninahitra sivily sy miaramila maro.